miderahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderahana Andriamanitra avy indrindra fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderahany tompony tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy irery ny mpanao fahagagan-dehibe fa mandrakizay ny famindram-pony. Hiderantsika an'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia andeha isika ary hitsangana hanao ny hira faharoanjato. Hira faharoanjato mirafy rampifaliana. Mirafy rampifaliana hankalaza ilay tomponao, asandrato veo fidelana ubirosana no atao. Tera i tompo mpanavotrana, ira ubi Jehova pamoronanao. Kahaokany feo fifaliana isandratra ambony ao, hanako oreheratany hanambara fitimanavao. Tera i tompo mpanavotrana, ira ubi Jehova pamoronanao. Isika de olombojena firenena zay voatokanao, navotana tao Golgota Jesosy no nanafakao. Tera i tompo mpanavotrana, ira ubi Jehova pamoronanao. Namangiantsika tokoa ny tompony lanitra soa, nomeny ny fanantenana handova ilay tany vao. Tera i tompo mpanavotrana, ira ubi Jehova pamoronanao. Ry tompo mpandahatra endry indreto zahay zanakao, ho tena mpanompo voatendry hanosy hanarakanao. Tera i tompo mpanavotrana, ira ubi Jehova pamoronanao. Anomboantsika ny fiarahana ihany anohizantsika azy dia andeha isika hiaraka hanondrika ny lohantsika ka hivavaka. Renay tsara indrindra any an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao zahay. Misaotra anao zahay satria narovanao no tahinao ka tratra indray ity sabata maraina ity. Misaotra ihany koa satria dia samy no tahinao ny fianakaviana, ny ankohonana, ny namana izay manatrika izao fotoana izao. Minso mananteny izahay fa dia handatsaka ny fanahinao masina ianao hanamasina nay tsirairay avy mandritra izany sabata izany. Misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo indray no hiara-bananao nahatratra ity sabata mahafinaritra ity. Ny faniriana dia hitondra soa sy fampaherezana ho antsika tsirairay avy izany sabata izany. Zao ary sika dia hanaraka indray ny tatitra maneran-tany.
Fantatrao ve fa manana drafitra asa manokana ho an'ireo dia mitaona manaraka ny fiangonana adventiste antsoina hoe andeha ao izany drafitra izany ary mahakasika indrindra ny iraky ny fiangonana dia tsy inona fa ny fitorianany filazantsara maneran-tany. Asaina indrindra araka izany mambra adventiste rehetra handray anjara amin'izany sy hizara ny afatry ny filazantsara hatrany amin'ny farany tany. Tany amin'ireo mpianatra tany Amerika Atsimo ny nipoiran'ny anaran'ity drafitra hoe andeha ao ity. Tamin'ny taona 14 dia nisy mpianatra ho mpitsabo anankiroa naniry hanao hetsika fitoriana. Tsy nanana ninina izy ireo fa dia namary ny antson'Andriamanitra sy nandroso amin'izany fotsiny. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nanjary fahombiazana tanteraka io fanirian'izy ireo io. Nisy teo zavatra niseho, nisy mpianatra hafa mba nilaza ihany koa hoe izaho koa andeha. Nanaraka ny mpampianatra, ny soja be, ny mpitantana azy ary hatramin'ireo mpiandraikitra ny fiangonana manerana izao tontolo izao koa aza dia voakasika izany. Ny taona 2014 ny Université Adventiste Rio Plate tany Argentine no nampiarana ny conférence andeha ao voalohany ho an'ireo tanora misionera. Mihoatra ny mpianatra 700 nandray anjara ka naniry hanokana ny fiainana ho amin'ny iraka ary tsy nijanona teo izany fa nisy conférence faharoa nampivondrona mpianatra miisa 10 teo eo. Avy eo dia nisy Université Adventiste hafa ihany koa mba nanao conférence andeha ao azy ireo manokana. Toy izany no nitaran'ity drafitra ity tany Amerika Atsimo. Nivadika ny taona mpianatra anjatony lasa narivony no nanatrika ny conférence andeha ao. Nanapa-kevitra maro ny antson'Andriamanitra ireto tanora misionera reto sy hanokana ny fiainan'izy ireo hanompoana an'Andriamanitra any amin'ny toerana rehetra izay anirany azy. Hatramin'ny taona 14 dia misionera vaovao eo amin'ny 7 eo no nandray anjara sy nofanina itony filazantsara ho an'izao tontolo izao. Nanapa-kevitra ny ampiatra ity programa ity ny foiben'ny fiangonana adventiste maneran-tany koa dia namolavolatra azy hijoroana vavolombelona sy amita ny iraka. Asaina araka izany ny adventiste avy any amin'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao handray anjara sy amano hoe andeha ao. Manaiky ny anjaon'Andriamanitra aho ary anao ny adidiko amin'ny maha-kristiana. Ireto mpianatra izay nipoirany tetsika ity dia nanam-paniriana anao ny asa na dia tsy nanana ny hoety manatanteraka izany aza. Lehibe lavitra noho izay noeritreretin'izy ireo mantsy ny nomanin'Andriamanitra ho azy. Ary mbola tsy tapitra eo ny tantara, mbola betsaka anao avy. Afaka anao anatin'izany koa ianao. Vonina ary ve ianao ilaza hoe andeha ao? Ao anatin'ny fotoanan'ny sekoly sabata isika dia misy ireo lesona isantsokajiny. Mialohan'ny anarahantsika ny leson'ny zaza minono dia andeha ihany isika hiaraka hitsangana ary hira ilay hira mitondra ny lohateny hoe mitenena. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitenena le Jesu malalo izai anuchalana te nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenena le Jesu malalo izahai ainuchalana kahirote nyadamina itwechapechaka wampunaya irate nyadamina itwechapechaka wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany sasa manondray tsika zao rakizy.
efa vonina daholo fe ny zazakely rehetrarehetra aotra hatramin'ny roa taona efa vonina iainy lesina petraka tsara ary fa iainy lesina indray tsika izao efa sabata faefatra androany a efa sabata mamarina ny lesina voalohany ahoana moa le lohateny lesina voalohany Jesosy zaza tia manampy faly mandrakariva Jesosy zaza tia manampy faly mandrakariva tsy anjery nano i Jesosy verina ihany nano i Jesosy bravo tena mahay lesona daholo a ny ankizy rehetrarehetra rehefa fomaraina moa Jesosy dia inona ny ataony mivavaka dia manao inona koa dia mihira dia rehefa vita izay dia inona indray nataony Jesosy mampirina fandriana amboary ny fandrianany a mahay izy na dia mbola roa taona azy esoriny a ny lafikany dia rehefa avy eo Jesosy a manampy aneny manao raharaha ao an-trano dia manampy an'iza koa manampy ny zavaboary ny bibikely a ny voromanidina ny zavamaniry a ampiany Jesosy daholo ny bibikely a raha mandeha any amin'ny lalana dia esoriny a sao dia misy manitsaka efa manampy izany ny tranomborikely a tsy kitikitihany a fa avelany tsara eo amin'ny toerany efa manampy izany ny anana na ny voninkazo a rehefa malazo a dia tondrahany a amin'ny rano a dia efa manampy izany manampy aneny izy a tsy madiditra tsy mitomanimany a tsy be famaliana efa manampy aneny izany makany amin'ny dada izy a mamafamafa ny latabatra dada a dia efa mahay mampiasa marito kely ihany koa Jesosy a dia efa kapikapoka ao izy a efa manampy any dada koa izany dia rehefa misy ankizy milalao a any tokotany dia rehefa tson'ny ankizy izy a vita daholo ny rarahany a dia lasa izy makany amin'ny ankizy miaraka milalao dia tsy mamonomono namana izy a efa manampy izany dia rehefa misy mitomany namana misy malahelo a dia safosafony efa manampy izany dia raha misy ankizy miadiady a dia teneny hoe aza miadiady fa ratsy izany efa manampy izany Jesosy ihany koa a tia mianatra ny soratra masina dia mihaino ny tenin'Andriamanitra dia mampiatra an'izany efa manampy a ny olona rehetra ihany koa izany iza ny tia hanao ohatran'i Jesosy atsangano tanany hoe za koa tia hanao ohatran'i Jesosy a hanampy ny olona rehetra nanampy any dadany izy a ny neniny a ny zavamaniry a ny bibikely a nampiany Jesosy ny namany a ampiany Jesosy rehefa tonga ny sabata dia maheno feo eno enge fa misy feo izany bon anjombona miantso ny olona ny raby fa efa sabata ny andro dia mandeha makaiza rehefa sabata makany am-piangonana dia inona ny atao any am-piangonana mihira dia mivavaka antonga itsika hira tia zaza tia zaza ny Jesosy nay lanitrana fony zaza notrotrony tia zaza ny Jesosy nay efa manampy ny olona rehetrarehetra ao am-piangonana mihira koa izany dia mivavaka koa rehefa any am-piangonana antoka antsika hivavaka akipy maso akambana ny tanana averina ary Jesosy malalo misaotra anao zahay fanomenao fotoana afaka hianatra ny teninao ampio zahay mba ho mpankatoa sy hano tahaka anao misaotra Jesosy io
amen. Efa manampy ny olona any am-piangonana koa nge zany e. Rehefa mivavaka tia maka ny am-piangonana Jesosy a, dia manampy ny olona rehetrarehetra. Rakizy kely andao koa tsika ho any am-piangonana dia manampy ny olona rehetra mihira sy mivavaka. Atsangana hoe ny tanan'izay ankizy rehetra teanao izany. Eny ary, samy ary a tia manampy a ny olona rehetra, manampy ny zavaboary, manampy ny bibikely manidina sy mandehandeha, ary manampy ny zavamaniry a tondrahana rano. Dia makany am-piangonana manampy ny olona rehetra tia ny namana. Izay indray no lesintsika ary. Amin'ny herindray tsika mianatra lesona vaovao ankizy a, dia andao tsika hifanao veloma. Tia mifanao veloma ny hira ataontsika. 1, 2, 3. Tia mifanao veloma, veloma, veloma. Tia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko. Lesona zazabody indray tsika zao rakizy a. Mipetraka tsara daholo a, fa mihaino lesona tsika. Croix célèbre daholo, apetraka daholo aloha ny kilalao a, fa mihaino lesona tsika zao. Lesona faefatra no lesona averintsika androany. Inona moa lohateny? Sakaizany rehetra. Averina tsara dia atao mafy tsara angany. 1, 2, 3. Lesona faefatra, sakaizany rehetra. Tsy anjery a, atao mafy be mihitsiny. Ary aoka samy alefanahy amin'ny namanavy ianareo. Averina indray mandeha 1, 2, 3. Ary aoka samy alefanahy amin'ny namany avy ianareo. Mahay be daholo ka ny ankizy rehetrarehetra. Nareo ve rakizy tia biby? Inona biby ompianareo ao an-trano dia ataonareo ahoana le biby? Safosafonareo sa vonoinareo sa amenareo sakafo? Dia ataonareo ahoana izy rehefa te hatory sa ataonareo ahoana izy? I Jesosy rakizy a, dia nahay karakara biby izy tamin'ny mbola kely. Ny ankamaroany tokantrano rehetrarehetra mino ankoatran'ilay marary reny, dia mino fa misy biby daholo, misy saka, misy alika, mety misy vorona koa indraindray any anatin'ny tokantrano any. Fa Jesosy rakizy a, tsy mifidy biby zany izy hoe inona ny biby ho tiavany. Fa Jesosy na reny biby dia ireny arany dia tiany Jesosy sady tiany Jesosy ihany koa. Ary karakarainy rehefa mahita ohatra hoe vorona kely izy mianjera amin'ny tany, dia alainy dia ameny sakafo raha ohatra ka noana le biby, dia averina any amin'ny trano raha hitany ny trano. Raha tsy hitany dia karakarainy, dia rehefa manidina amin'izay le biby dia alefany mandeha. Dia Jesosy rehefa mahita ankizy le mamonomono biby reny, dia tonga dia tsy tiany Jesosy, fa ohatra izy hoe asa vonoina reto izy ampijaliana, fa mampalahelo ange izy. Izy aneke tsy afaka manao ninina aminareo izy, fa asa vonoina izy reto Dia zany ny tena tiany Jesosy indrindra. Na dia ny biby kely indrindra hatramin'ny biby lehibe indrindra dia karakarainy Jesosy avokoa. Indraindray ara misy are biby mampatahotra be reny fa Jesosy hainy foana no miresaka sy manambitamby an'ireny biby reny dia lasa tiana azy le biby dia lasa tiany koa. Tsika koa rakizy dia tiany Jesosy raha ho tia biby, satria tokony ale mifanahy amin'ny olona rehetra isika, na amin'ny namantsika na amin'ireny biby fiompy ireny ihany koa. Misy ankizy mampalahelo fa ohatra hoe mahita alika izy dia makahazo maro, na hoe matahotra isika indraindray sao dia lan'ilay alika, fa indraindray alika tsy maninona akoriny dia tonga dia kapohany fotsiny. Mampalahelo zany. Tsy tiany Jesosy reny fa dady dio rakizy. Tsy tiany Jesosy fa zavatra tiany Jesosy sakaizany rehetra isika, na olona zany na biby. Tsy mahazo manimba ihany koa ny voankazo na bozaka. Tsy tiany Jesosy satria reny rehetrarehetra reny dia zava-mananaina avokoa. Tiany Jesosy isika raha manampy ny hafa sy ho sakaizany hafa ihany koa. Manomboka androany zany zazabody raha ohatra ka sendrasendra hoe mahita ankizy mamonomono biby, mitady ampijalijaly biby reny,
de teneno izy hoe tsy tiany jesosy zany fa ny tiany jesosy a sakaizany reny de alève le biby raha ohatra ka tsy matahotra ianao na raiso amin'ny lamba na raiso amin'ny ravikazo a de alefaso mandeha mitsoaka de teneno le ankizy hoe aza mamonomono biby fa tsy tiany jesosy ne zany fa tsika ange tiany jesosy daholo a de tiany sika raha tsy mamonomono biby de izay zany rakizy lesitsika tamin'ny herinandro iny a sakaizany rehetra ho naman'olona rehetra namany biby rehetra ary karakara tahaka ny karakaran' jesosy atsika isika de maniry zany a manomboka amin'ny herinandro raha mahita ny ankizy a de mateny tsara mihitsiny amen. Fary tafaraka aminareo indray rakizy ny tenako amin'izao sabata mahafinaritra izao. Iaraka amerina eto ny loha hevitra faefatra isika izay manao hoe vahiny avy any an-danitra. Ahoana tsara hoe vahiny avy any an-danitra. Ny andala teny fitadidy dia ao amin'ny Filipianina 2:4 manao hoe aza samy hevitra ny azy ihany fa samy ny anamany koa. Andenge ho averintsika tsara aza samy hevitra ny azy ihany fa samy ny anamany koa. Filipianina 2:4. Rehefa feno 5 taona apetrahany Abrahama tany amin'ny tany Kanana dia novan'Andriamanitra ho Abrahama ny anarany rakizy ary Sara kosa i Sara vadiny. Tamin'izay fotoan'izay rehefa mipetraka teo amin'ny toerana izay nitoerany Abrahama dia nisy vahiny avy any an-danitra tonga namangy azy ireo. Tsy fantany hoe vahiny avy any an-danitra izy ireto. Ka rehefa niresaka izy ireo dia niteny ny vahiny fa amin'ny herintaona ohatr'izao ry Abrahama dia hiteraka zazalahy Sara vadinao. Na eno izany rakizy Sara dia meme anakapo izy satria efa antitra. Ka tamin'izay indrindra natonga nyreto vahiny reto niteny tamin'ny Abrahama hoe moa very Abrahama misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Dia nitoy ihany moa nyresaka izy ireo. Dia nambaran'ireto vahiny fa ny antony hatongavan'izy ireo dia andeha handringana sy handrava ny tanàna Sodoma satria dia feno faharatsiana tokoa ity tanàna ity. Rehefa nahenao izany Abrahama dia ny talao sy ny fanditra kely tamin'ilay vahiny, ny adivarotra tamin'ilay vahiny hoe raha misy olo-marina avy eo tompoko dia horavanao io tanàna io. Dia namaly moa ilay vahiny fa tsy handrava an'ity tanàna ity mihitsy raha toa ka misy olo-marina farafahakeliny 10 ao amin'ilay tanàna. Indrisy mantsy rakizy fa tsy nisy na dia olo-marina 10 aza tao a Sodoma ka dia tsy maintsy horavana izany ity tanàna ity. Izay raha fitinina ny tantarantsika fa inona no lesona na ny fampiarana azontsika tsoahana. Voalohany aoka itsika ino ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny Baiboly satria dia tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra rakizy eo amin'ny fiainantsika. Faharoan'izay dia sitrak'Andriamanitra indrindra ary tena tiany raha mba miteny ho an'ny hafa isika ahafahan'izy ireo mahazo famonjena. Ohatra hoe rehefa mivavaka ianao dia mba mitalao amin'i Jesosy ho an'ny namanao mba ahitan'izy ireo fombiazana eo amin'ny fiainana. Aoka izany tsika tsy ho tia tena fa kosa mba hevitra ho an'ny hafa koa. Dia ny tompo hitany ankizy kely rehetra ka ho ankizy modely mendriky ny lanitra neny ankizy eo amin'ny asa tao, eo amin'ny fomba fisainana sy eo amin'ny fomba fiteny sy ny fomba fihetsika rehetra. Dia izay indray ary ny androany mirary sabata mahafinaritra ho anao ny namanao Janine. Velome! Miaraba antsika tanora zandry indray ary tonga indray ny anjarantsika izay amin'ny tenantsika ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro iny. Nianatra tsara daholo velony nianatra isan'andro mihitsy. Mahafinaritra izany. Lesona fahafiry ary tsika androany
lesina fahaefatra fa mitinana ny lesina fahaefatra izay ny anarantsika nandritry ny herinandro iny. Andao ary arahantsika manao a ny lohateny sy tsy anjery. Iarakatsika dao ary. Ilay raim-pianakaviana kivy ny tsy anjery ary noho ny nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahanitraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangatahany tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa amoron'ny vokatra. Mateo 7:9-10 ka hatramin'ny 9:30. Haitsika tsara ve le izy? Minao fa nahay tsara daholo na dia lavalava kely ary le tsy anjery. Andeha hofitintsika ary ny zavatra izay hitantsika nandritry ny herinandro iny. Ny lesona ny anarantsika dia nampianatra antsika fa ampiasain'i Jesosy ny fanompoana izay ataontsika mba hanampiana ny hafa hitoky aminy. Mbola miverina eo amin'ny tantaran'ny asan'i Jesosy sy ny fiainan'i Jesosy tamin'izy teto an-tany isika. Ny zavatra tena tian'i Jesosy indrindra dia ny mba hanahafantsika azy. Andraisantsika an'ireny ohatra asehony ireny. Ireny indrindra raha mba ny fomba fiasany no mba fomba fiasantsika ihany koa. Ny fomba fiainany no mba fomba fiainany ihany koa. No fomba fiainantsika ihany koa. Dia izao, tamin'ity herinandro ity Jesosy dia nampiseho fomba fiainana sy fomba fiasa tamintsika indray. Tiany mihitsy ny manome tsara indrindra ho an'ny hafa. Mitady fomba foana Jesosy mba hanamavanana ny fahasairanan'ny olona ary mba ahafantaran'izy ireny fa tena sakaizany sy mpamonjy azy izy. Tao anatin'ity lesona ity isika dia nahita ny tantaran'ilay tandapa anankiray izay nositran'i Jesosy ny zanany. Kivy tokoa ity raim-pianakaviana ity satria efa miditra, efa andalam-pahafatesana mihitsy ny zanany, izany hoe efa nialaina mihitsy izany ary malahelo izy raha tafasaraka amin'ity zanany lahy ity. Na dia tandapa ary izy, na dia olona manana maha izy azy ary izy, dia niazakazaka tany amin'i Jesosy izy ilay mpanasitrana lehibe izay antenainy fa anasitrana ny zanany tokoa. Hitan'i Jesosy izay faniriany izay, honena azy izy. Te hanomeny tsara indrindra ho an'ity raim-pianakaviana ity Jesosy. Ary tsy vitany hoe te hanomeny tsara indrindra izy, fa tiany ihany koa ny hampitombo ny finoany sy mba hahatonga azy hatoky an'i Jesosy bebe kokoa hatrany. Satria olona ambony izy, Jesosy nefa dia zanaky ny mpandrafitra ihany ary mpandrafitra olona tsotra. Ary tonga tao aminy fisalasalana. Fantatry Jesosy izany. Kanefa nataon'i Jesosy izay hampitomboana ny finoany. Nositran'i Jesosy ny zanany. Ary izay no nahatonga azy nitoky tamin'i Jesosy bebe kokoa hatrany. Mahafinaritra ny fomba fiasan'i Jesosy ary tiany raha mba ohatran'izany ihany koa isika. Tiany raha hanompo azy isika ary ny fanompoana izay ataontsika dia hahatonga ny hafa hitoky amin'i Jesosy bebe kokoa hatrany. Hampitombo ny finoany izy ireny. Afaka manaraka an'izany ohatra ny men'i Jesosy izany isika eo amin'ny fiainantsika. Ny ataontsika dia ny mangataka amin'ny mandrakariva mba hanoro antsika ny lalana sy ny tokony atao, hoe inona ny tokony ataontsika amin'ireto namantsika, amin'ireto manodidina antsika. Inona ny fanompoana tokony ataontsika amin'izy ireo mba hahatonga ny Jesosy, hahatonga n'izy ireny hitoky amin'i Jesosy ary mba hanampiany Jesosy an'izy ireny ihany koa eo amin'ny fiainany. Ampitsika izy ireny mba hiantso an'i Jesosy amin'ireo olana, hiantso an'i Jesosy amin'ilay zava-manahirana anazy. Vitantsika izany na dia mbola tanora azy sady izany. Izay mihitsy ny tian'i Jesosy ataontsika. Inona raha ny fanapahan-kevitra izay niraisintsika nandritry ny herinandro iny? Vonona ve itsika ny hanompo ny hafa, hanampy ny hafa, hanao izay azo atao mba hahatonga an'izy ireny hahatoky an'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Minao fa izany fanapahan-kevitra raisintsika
dia mirary soa antsika tanora zandriny indray a na dia ao anatin'ny fahatanorana indrindra aza dia hanao izay tsara indrindra sy hanao izay mety indrindra ho fanompoana an'Andriamanitra dia mirary soa ary eo. miaraba ny mantoanto rehetra indray a amin'izao sabata izao. Lesona fahaefatra ny arantsika mamerina amin'ity sabata marain'ity a izay nitondra ny lohateny hoe mitady ny toerako. Ny tsenjery dia mino afa mahay avokoa isika rehetra satria foy le izy sady tsotra amin'ny salamo 7:30 ny andiny voalohany. Dao ry araka merina endre tsara sady mahafinaritra raha ny pirahalahy miara-monina. Nandrin'iny lesona iny dia nianaritsika ny amin'ny resaka namana. Ary nisy tantara izay nianarantsika ny sabata tadidinareo ve tantaran'ny Marcus. I Marcus dia tovolahy kely nanana olana teo amin'ny toe-batany, narefo izy teo amin'ny toe-batany. Nanana namana izy kanefa ireo namandreo dia nisetrasetra taminy, nanao teny marary taminy noho izy narefo. Nisy fotoana raha rehefa tany am-pianarana dia tamin'ny fotoana fakandrivotra dia nampijaliany reto namandreto izy ary nitangoronan'izy ireo ka nanaovan'izy ireo teny marary sy ny vonoan'izy ireo. Tamin'izay fotoana izay indrindra Marcus dia nalahelo mafy ary diso fanantenana izy fa tsisy afaka mba hamonjy azy tsisy nahita azy ireo olona rehetra teo an-tokotany ampianarana. Ary rehefa tena kivy sy saika nitomany izy dia nisy feo nitrerona mafy be nanao hoe avelaonareo izy. Taitra izy nijery hoe iza ary izany ary kay ny zokiny no nijoro teo reto namana izay saika hamono azy ireto. Eo amin'ny namana ary mantoanto dia misy ny tsara ary misy ny ratsy. Ka ilainy mantoanto ny mifidin'ny namana izay tsara mba hananan'izy ireo fifaliana. Manana namana isika dia Jesosy ihany koa izay vonona ny hiaro antsika mandrakariva eo amin'ny toe-javatra rehetra izay iainantsika. Indraindray ianao dia mahatsiaro irery. Indraindray ao anatin'ny fahamoizam-po ianao dia misy teny omeny Jesosy ao amin'ny Jaona 9:17. Izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. I Jesosy izay namantsika izany efa naharesy an'ny Satana, efa naharesy an'izao tontolo izao ihany koa izy ary vonona izy ny hanome antsika ny fandresena. Teo namanao Jesosy ary maniry izy ny hamonjy anao amin'ny fomba manokana ihany koa. Araka ny voalazany eo bolana 20:4 ihany koa dia misy izao hoe misy sakay izay izay mifikitra noho ny rahalahy. Rehefa tsara ny namanao dia lasa toy ny rahalahinao azy, lasa toy ny mpiray-tam-po aminao ny fifankatiavana misy eo aminareo. Ao amin'ny Baiboly ao dia misy nanana namana. Iza re tadidinareo ve? I Davida ohatra dia iza ny namany akaiky azy indrindra? I Jonatana. I Daniela ihany koa dia nanana namana, anankitelo be izao ny namany. I Sadraka, Mesaka ary Abednego. Ary na Jesosy ara dia nanana namana fony izy tetỳ tany. I Marta, i Maria ary Lazarosy no naman'i Jesosy. Fa i Abrahama ihany koa dia nanana namana. Iza ny namany Abrahama? Andriamanitra mihitsy ny voalaza fa namany Abrahama. Ilainao ry mantoanto ny mifidin'ny namana. Dia hoy ianao hoe ahoana ary ny fomba fidianana ny namana? Hoy ny bolana 7:17 hoe izy tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Ireo izay afaka hampahery anao sy hanohana anao izany ny atao hoe namana. Ary manampy anao raha sendra ny sarotra ianao. Vonona ny tondra anao sy fampitantana aminao eo amin'ny Jesosy ihany koa. Izany ny tena atao hoe namana. Eo amin'ny finamanana dia misy ny hery miasa mangina. Na io hery miasa mangina ao amin'ny tsara na ao amin'ny ratsy. Ka ianao no aoka ho mpitondra hery miasa mangina ao amin'ny tsara ho andreo namanao.
de jesosy raha mifikitra am' jesosy ianao de mandray ny hery miasa mangina avy am' jesosy ihany koa ary afaka mizary zany a ho andreo namanao. I jesosy ny namana tena tonga lafatra indrindra ary vonina hitarika anao a ho any amin'ny fiainana mandrakizay a ho any amin'izay misy azy a io jesosy io. Ry mantoanto raha fitinina de toy izao ilainao a ny manana namana fidio tsara nefa ny namanao namana izay hitarika eo am' jesosy de aoka ianao a ho hery miasa mangina ho an'ny hafa sy ho fitahiana ho an'ny hafa ary jesosy a de vonina ny eo namanao a sy ny hoe ho any olanao mandrakariva ka raha mahatsiaro irery ianao de antsoy jesosy fa izy a eo akaikinao sy vonina nohananao. De hoy ny tsinjerintsika hoe ahoana moa tadidinao izy teo endre tsara sady mahafinaritra raha ny pirala no miara-monina ny ao an-tranonao ihany koa de namanao ary tena namana akaiky ny ray aman-dreny ny zoky sy ny zandry tena namanao akaiky izy ireny izarao a izay mahafinaritra anao izarao izay mampalahelo anao izy ireny a fa izy ireny de vonina nampy anao ihany koa eo amin'ny fiainanao. Mitady ny toerako izay le lohateny lesontsika hitanao ve ny toerana misy ianao aiza ny toerana tokony isy ianao a eo amin'ny fiainanao namana fidio tsara ny namana izay hitarika anao a eo am' jesosy iny namana tsara indrindra de ho hitanao hoe aiza ny toeranao. Mirary soa ny mantoanto rehetra indray ary ho amin'ny herinandro indray velome. Ampifaliana indray no hiarabananao ry zatovy namako am'ty sabata ity nohona isantenaina fa feno fifaliana ianao a miatrika izao sabata izao tonga indray sika amin'ny famitinana ny lesona atsika izay ny anarantsika nandritra ny herinandro iny a de ny lesona faefatra izany ny lohateny de mahafinaritra be satria manao hoe tonga aminao izay tadiavinao zany tokoa no fandrin'Andriamanitra de mba ho tonga aminao izay tadiavinao raha mahasoanao a izany fanirinao izany. Andelo averintsika ny tsy anjery izay nataontsika nandritra iny herinandro lasa iny ao amin'ny lioka toko faharoa andiny fadimy am'roapolo a sy ny fahina am'roapolo no ahitantsika an'izany tsy anjery mahafinaritra izany arindro nisy lehilahy atao hoe Simona atao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampionona ny Israely ary ny fanamasina de tao aminy ary efa nambarany fanamasina taminy a fa tsy ahitany fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristy ny tompo. Zany ny tsy anjerintsika nono sy antenaina fa de nahay an'izany ihany koa ianao a tanora namako tany atokantrano tany araka izany tantara izany de mahakasika ny tantarany Simona no hojerentsika sy ny hodiniantsika zany nandritra iny herinandro iny ary akatsika lesona ihany koa am'izao ankehitriny izao tiako mba akasaraintsaina ianao ny amin'ny tantara izay niseho tam'izany vanim-potoana izany tany Jerosalema de fomba ny jiosy ny hoe mamora zazakely fony izy mbola voateraka andro vitsivitsy aoriana naterahany de foraina izany zaza izany tahaka ny natao tamin'i Jesosy teto ihany koa de noforaina ny zaza noentina tany amin'ny sinagoga mba ho tsofin'Andriamanitra rano ihany koa izany zaza izany rehefa niditra tao amin'ny sinagoga i Jesosy sy ireo ray aman-dreniny tam'izay fotoana zay de nisy lehilahy atao hoe Simona teo nazo ny teny fikasan'Andriamanitra izy fa tsy ahitany fahafatesana raha tsy mahita an Jesosy tompo izany tena mahafinaritra izany hoe fandrina te ahita an Jesosy zany rehefa tao am-piangonana de nahita an Jesosy izy zany koa ny fanontaniana mipetraka hoe manahoana ny fahitanao rehefa any am-piangonana iza no hitanao rehefa any am-piangonana mbola ianao ve le tanora izay mikitika finday manao Facebook tsy mijanona rehefa any am-piangonana ny rariko aminao de izao hoe rehefa tonga any am-piangonana ianao a de Jesosy mihitsy no hitanao andao tsy hijery finday itsony andao tsy hijery ho lafa itsony fa Jesosy no jerena rehefa tonga any am-piangonana. Mahafinaritra be satria de ny namaritany olona azy de hoe mpivavaka namaritany ten'Andriamanitra azy de mpivavaka ary feno ny fanahy masina isika tsirairay avy isika tanora tsirairay avy de tiako mba tanora mpivavaka ianao tanora manany maizy anao ianao ka metraka ny fiainanao rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra
tsy nijana teo amin'ny simona nefa ny tantara fa de ny to ihany koa de nisy vehivavy lehibe iray izay tsona hoe ana no anaran'ity zanaka vaviny fanoela ny mampiavaka an'ity vehivavy ity indray de zao hoe nanompo an'andriamanitra izy a ary nazoto ny toetra tao amin'ny tranon'andriamanitra nandritra ny androm-piainany tena hoe nanompo nanolo tena mandrakariva izy a ho an'andriamanitra ary ny tombontsoa azony ihany koa ianao de inona nahita an' jesosy izy tao amin'izany fanompona an'andriamanitra izany ho anao zatovavy indray no iantefan'ny afatra akoa mba ho tahaka ny any ianao hoe ahita an'andriamanitra ihany koa azotan'olo tena ho an'andriamanitra amin'ny fonao rehetra tsy amin'ny ampany fa ny fo rehetra de atolotra an'andriamanitra ka ahita an' jesosy a amin'ny toerana rehetra izay misy anao zay ny makasika ny tantara fo iny fa misy ten'andriamanitra izay mahafinaritra be atao amin'ny jeremia toko fa 7 ny 17 jeremia 7 eo amin'ny fanatisanterana no ahitantsika an'izay toko sy andininy izay manao hoe ary hitady ainareo de ho hitanareo rakatsainareo amin'ny fonareo rehetra mifantanina mipetraka de hoe inona ny zavatra tena katsahanao am'izao fotoana izao mety misy miteny any tokantrano any am'izay toerana rehetra any hoe na zao ny tena katsahako de mba hanana fahendrena satria anana fahaizana satria anala fanadina na atsoatsy anana fahaizana satria misy examen olalovako de zany ny tena angatahako amin'andriamanitra zany fahendrena zany fahaizana izany misy indray sasa miteny hoe ny faniriko zao any arina any de mba anana fiara anana trano tsy ratsy zany fa ny fanirina tsara indrindra de tahaka ny faniriny simona ry tanora namako de ny hoe ahita an jesosy tompo ahita an jesosy tompo miaina mivaninandro farany isika am'izao fotoana izao ary efa ho avy ihany koa jesosy tompo de ny fanirina izay tokony apetraka ao anatin'ny fonao de hoe rehefa avy jesosy tompo de mba faniriko ny ahita azy zany fanirina tsara indrindra sy lalina indrindra tokony ho ananantsika azatova raha tsika arotra ao de nandritra ny vanimpotoana rehetra teo amin'ny tantarany tany izay voasoratra tao amin'ny baiboly zany de misy mandrakariva olona izay tsongan'andriamanitra ao anatin'ny olona maro mba ho mpanompo azy tahaka an'izany zao tamin'ny safotra noa de nisy ireo olona izay natoko de nindra tao anatin'ny samby fiara tahaka an'izany ihany koa tamin'ny tantarany mosesy sy ireo tantara maro samihafa na ny testameta vaovao ara de maneho an'izany tamin'ny alalan'ireo mpianatra ary mandraka ankehitriny am'izao vanimpotoana ianantsika zao de misy ihany koa olona tsongan'andriamanitra manokana mba aneo ny sitrapony tsy iza izany olona izany fa enao ry tanora namako enao no olona tsongan'andriamanitra am'izao fotoana izao mba aneo ny fiaviany jesosy fandroandray aneo an'izany hoe tanora mpivavaka izany aneo an'izany fanantenana ny ahita an' jesosy izany ka ety mpamaranana ny famitinana ny lesona de faly am'laza aminao fa tian'andriamanitra ianao ary tian'andriamanitra ihany koa ny mba ho tonga mpiara-miasa aminy anatanteraka ny filazantsara am'izao vaninandro farany zao ianao tian'andriamanitra mba ho tanora mpivavaka ianao eo anivon'ny fiarahamonina misy anao ary zany ihany koa no etaetapoka sy ho faniriko mba toerana misy anao de ho tanora mpanompo an'andriamanitra ka ho tonga aminao anie izay tadiavinao indrindra fara mitady an' jehova ianao de ahita an' jehova tokoa am'izao vaninandro izao fifaliana no nafahana niarana mitina ny lesonao amintsika tsiraha avy metraka ny veloma mandra-pitafa ho antsika zatovo tsiraray avy tsy ho diso anjara ihany koa ny tanora zokiny a sy ny lehibe fa de anaraka ny lesona sahaza azy ireo isika fa milohan'izay aloha de araka hitsangana ihany isika anao ny hira fa 5 sy 9 hira fa 5 sy 9 ampy a jesosy Lunau, come
tonga amin'ny anjarany tanora zokindray sika zao foraforavatra any a no iarabako anao indrindra moa tratra nyity sabata masina ity dia mirary ny fitahin'andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao hatrany tonga amin'ny loha hevitra fahaefatra isika ary izay moa no arahantsika eto ry namako dia ilay manao hoe i Abrahama sy ny finoana i Abrahama sy ny finoana ny andalatsoratra masina fositry ny loha hevitra dia ny romanina toko fahaefatra dia alohan'ny amerenantsika dia andeha aloha samy anao nitsenjery ny tsirairay ka amerina n'izay efa nisafidiny tao amin'ireo andinindimy amin'ny roapolo amin'ny romanina toko fahaefatra ao ve eny ary i Abrahama sy ny finoana hitantsika fa rehefa nandinika ny fiainan'i Abrahama Paul dia nahita hoe ay tsy hamarinina amin'ny alalan'ny famorana eo anatrehan'Andriamanitra isika na hoe tsy ilay famorana izay toromarika nomena tamin'izany kay no hanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra ny mahagaga dia ny alohan'ny nahavoafora azy dia voalaza fa marina tamin'ny finoany Abrahama ary satria nolazaina ho marina ny alohan'ny asa toy ny famorana izy dia zao zany azo hamarinina ihany koa amin'ny finoana fa tsy amin'ny asa zany zasenao zany hoe ny olona rehetra tsy misy lanja ny asa ataontsika sy ny fiaviantsika rehefa io resaka fanamarinana io ny resahana ary araka ny lazain'ny romanina toko fahaefatra andiny fa fito sy favalo dia hitantsika fa ny zava-dehibe dia ninona ny fandraisantsika ny fanomezan'Andriamanitra noho ny fahasoavana dia tsy inona izany fa ny fanamarinana ny fahamarinana ary ny famelan-keloka ka noho ny nahafatesan'i Jesosy sy noho ny nitsanganany tamin'ny maty dia isaina ho marina isika amin'ny alalan'ny finoana eny fa na dia hoe ratsy fanary isika tao amin'ny romanina toko fahaefatra andininy fahatelo sy fadimy ry namako ny nahitantsika an'izany dia natao ohatra ho antsika Abrahama satria nino an'Andriamanitra izy ary nisaina ho fahamarinany zany finoana zany dia ho asoanao koa zany tsy ho an'i Abrahama irery anie ilay fanamarinana amin'ny finoana fa izy ny santatra dia ho asoanao ihany koa afaka isaina ho fahamarinana ny finoana dia tsy tokony atahotra ny fanamelohana intsony zany zasenao amin'ny fitsarana raha toka mitana ny finoana sy ny fahamarinany Abrahama tahaka ny an'i Abrahama hitantsika tao anatin'ny lesony zany ry namako fa natao an'izay tsy marina anie ny fanamelohany ary tsy isan'izany zany ny mpino satria efa isaina ho marina amin'ny alalan'ny finoany an'i Jesosy izy ka tsy mahafinaritra ve zany ry namako sady mampahery ny manome toky ie milaza fa voatahy ireo izay nanotaka navela heloka ary ny tena zava-dehibe aza dia mampanantena anie zany fa tsy isain'Andriamanitra ny fahotan'ireo izay manana finoana ka zao andeha orina tsara andeha orom-paka tsara ao amin'i Jesosy Kristy ny finoana ary namako dia ahazo matoky zasenao amin'izay fotoan'izay fa voavela heloka ary tsy ho voapanga ihany koa amin'ny ho avy fa zao fotsiny ampianarin'ny lesona antsika tsara mihitsy fa tsy manafoana ny lalàna tsy akory Andriamanitra nefa mba hatanteraka ny teny fikasany fa raha nanao an'izany izy dia ho nanafoana ny fandikan-dalàna fa hafa mihitsy ny vahaolana avy amin'Andriamanitra dia vahaolana tsara kokoa ho an'ny olana fahotana dia vahaolana izay mihoatra noho ny famonjena amin'ny alalan'ny lalàna na amin'ny alalan'ny fanafoanana ny lalàna na koa hoe amin'ny alalan'ny fanaovana ny fahotana ho toy ny tsy misy dia iny zany vahaolana izany ny fanomezana mpamonjy ho antsika no vahaolana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra ka amafisina trano zany ry namako fa tsy avy amin'ny lalàna ny teny fikasan'Andriamanitra kanefa tsy miseho amin'ny fanafoanana ny lalàna ihany koa tsy akory fa fanomezana noho ny fahasoavana dia izay azo avy amin'ny finoana izany ka mbola misalasala ve ianao sa mbola misy mampitebiteby anao ve ry tanora zokiny namako sa mety kivy ianao ankehitriny azo antoka ny tenin'Andriamanitra azo antoka ho an'ireo rehetra izay manam-pinoana an'i Jesosy fa natahaka ny Abrahama zany izay niomena izy tamin'ilay teny fikasana tamin'ny voalohany kanefa kosa nitoetra tamin'ny mpitokina teo amin'ny fahafahan'Andriamanitra manome aina ny finoana tao aorian'izay dia zasenao koa andeha antehitra amin'ny fahafahan'Andriamanitra manatanteraka izay nampanantenainy rehetra amin'ny finoana fa ohatr'izany anie ilay tamin'ny nananganan'Andriamanitra anisaka tamin'ny maty tsy hoe efa maty izy dia natsangana fa izay ny finoany Abrahama talohany sy ny nanekeny anolorana ny Isaka ary izany no nanisana ny finoany Abrahama ho fahamarinana dia mbola toy izany koa tamin'ny nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty dia teo ny nanehoana
tany fahafenona indrindra mihitsy ny fahefan'andriamanitra mahay manome aina ka raha mitoetra amin'ny zay fahefana raha mitoetra eo amin'ilay fahefana mahay manome aina zay nianterany abrahama koa ny finoantsika dia ho isaina ho marina tahaka azy koa isika satria rehefa inon'ny mpanota tokoa Kristy ho mpamonjy ny manokana dia mamela ny heliny sy manamarina azy maimaim-pon'Andriamanitra araka ny teny fikasana izay sy miova dia ao amin'ny fanavotana azy sy ny fahamarinany. Dia ny fahamarinan'i Kristy no indro ekena eo amin'ny toerany sy fahombiazantsika olombelona ka mandray sy mamela heloka ary manamarina ny fanahintsika izay ny bebaka sy mino Andriamanitra. Ary zao ny tena zava-dehibe hoe mandray antsika ho toy ny marina izy ary tiantsika toy ny tiavany ny zanany ka andeha hitoetra eo amin'ny Kristy ilay fahefana manome aina izay nianterany Abrahama ihany koa ny finoko sy ny finoana oro-namako dia ho isaina ho marina tahaka azy koa sasenao. Dia andeha amin'ny fahasoavana hatrany ho fanavo vela heloka ka hizotra ho amin'ny fahazavana izay mialehibe dia mialehibe hatrany. Kristiane ho amiko so aminao hatrany ry namako ka hitahirantsika amin'ny finoana azy dia mba ho marina eo anatrehany hatrany isika. Dia izay koa ny mamarana ny lesitsika faefatra dia ilay manao hoe i Abrahama sy ny finoana. Mirary sabata feno fitahiana ho anao tany rasokiny namako ary mirary fiaraha-mianatra vaovao hitondra fitombona ao amin'ny Kristy manao indray ho amin'ny herinandro manaraka mandra-piona indray ary. raisina ho tombontso manokana raisina ho fifaliana ihany koa ny tafahoana finaritra aminao indray atao anatin'ny fandarantsika anio herinandro faefatra no misy antsika ao anatin'ilay loha FDB hoe ampionony ny oloko ny lohatentsika dia manao hoe fomba enjana kokoa ary ny andininy fototra zay nataontsika tsy anjery nandritra ny herinandro dia zay voasoratra amin'ny Isaia 9 ny andininy 7 manao hoe ary iandry an' Jehova zay manafina ny tavany amin'ny taranaka Jakoba ka hanantena azy ihany. Isaia 9 ka ny andininy 7. Meloha ny idirantsika amin'ny fanaovana jeritodika ny herinandro fahefatriny ary dia fifaliana ho any manasanao andaontsika iaraka ivavaka. Arainy tsara sy be fitiavana ny an-danitro mideranao zahay noho ny fahatsarana sy ny fahalebiazanao, mideranao ihany koa noho ny famindramponao ary mideranao noho ny tolotra zay amenao anay tsiraray avy indray afaka iaino hijery ny fampianarana ny teninao amin'ny alalan'ity fandarana ity ary anokatra ny fosiny saina ihany koa ampiatrano izany ka hanjaro fanapaha-kevitra ankasitrahana eo anatrehanao izany dia avelao ny alokay tsiraray avy ary mitenena araka ny ben'ny fahasoavanao fa voninkiaino izay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fomba enjana kokoa io no lohateny zay ny rahantsika teto nandritra ny herinandro ary ny Isaia 7 sy ny Isaia 7 no ny bantoerana atao anatin'izany fiaraha-mianatra zay nataontsika izany. Ary iandry an' Jehova zay manafina ny tavany amin'ny taranaka Jakoba ka anantena azy ihany aho. Malona ny toejavatra zay niainan'ny mpanjakany Joda noho ny tsy finoana sy ny fitotonganana ara-pitondratena zay niainany dia manome fampanantenana mandrakariva Andriamanitra fa tsy mahafoy ny olony ary afaka manantena ny famonjeny izy ireo rehefa miverina eo aminy. Raha mijery ny Isaia 7 ny andininy 4 hatramin'ny andininy 9 isika dia mahita ny fahatanterahany ny faminaniana zay nampitondraina any Isaia 7 ka ny andininy 4 hatramin'ny andininy 5. Zao no vakan'ny teny Isaia 7 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 5. Ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ao anareo. Indro anananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuela. Rehefa mahalala andany ratsy sy fidiny tsara izy dia ronono mandry sy tantely no fihinany. Fa raha tsy mbola mahalala andany ratsy sy fidiny tsara izany zaza izany dia ho lao ny tanin'ireo mpanjaka roa maraiky tahotranao ireo. Ry mpiara-mianatra namana, tanteraka eto ny faminaniana zay maneho famantarana ho an'ny vahoakan'ny Joda
rehefa jerentsika ny andininy fa 5 amin'ny Isaia 7 dia hopotehiny Asairiana ny voly sy ny sahany Joda ary voatery ny vahoaka amin'izay fotoana izay anisan'izany lay Emmanuelan'ny testamenta taloha hiverina indray amin'ny fiainan'ny mpifindrafindramonina ary hosahirana izy ireo na izany aza dia manome toky Andriamanitra fa hanana ny ampy sy anana fivelomana ihany sakafo hohanina ihany izy ireo na de eo aza ny fahirano izay anjo azy. Rehefa jerentsika ny herinandro faefatra zay jerentsika nahitran'ny herinandro dia misy fizarana anankitelo lehibe hita ao anatin'izany aloha hevitra izany. Ny fizarana voalohany dia maneho fa ho avy tokoa ny fahavalon'ny Joda. Ny fizarana faharoa dia maneho fa tonga nanampy an'i Joda reo firenena namany ary ny antso ao amin'ny fizarana fahatelo de hoe mitokia amin'ilay iray masina. Milazany amin'ny faminaniana manohitra ny Jerosalema ny Isaia 7 jerentsika manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 5 nomeny io toe-javatra maneho fitsarana io no ny tsy fetezan'ny mpanjakan'ny Joda hitoky indray amin'ny fanafahana zay ataon'ny tompo. Naleo ny todika any amin'ny firenena hafa ny tady vonjy tsy nanaiky ametraka tamin'Andriamanitra ny fiaikany natrehany ihany ny mpanjakan'ny Joda na de teo aza ny toe-javatra maro samihafa sy ny fomba maro samihafa nampiasan'Andriamanitra mba hisariana azy. Vokatr'izany dia ilay firenen'ny Asiria zay nitokisany no lasa fahavalo zay nanao telomoka azy. Tsy hain'ny firenen'ny Joda intsony nanavaka ny namana sy ny fahavalo fa noho ny kajikajy tao anatin'ny saina tao manao hoe ny fahavalo dia mila namana no namandrika azy ka nahatonga azy nandahan'Andriamanitra ary ny antehitra tamin'ny zavatra hitany maso sy azon'ny tanana no japaina. Ao amin'ny Isaia 9 dia hita fa nanampy an'ny Joda indray reo firenena neveriny fa namany. Zao ny voalazo amin'ny Isaia 9 ny andininy voalohany. Ary Jehova tamiko mangala fafana lehibe kasoraty aminy araka ny fanoratry ny olona hoe ho any mahera salala hasibaza araka vavolombelona matoky dia horipisorona sy Zakari zanakalany Zeberekia ary nankany amin'ny mpaminany vavy aho dia nanananaka izy ka niteraka zazalahy. Ary Jehova tamiko aoka ny anarany ataonao hoe mahera salala hasibaza fa raha tsy mbola mahatonina hoe idada na ineny io zazalahy io de ho baboina eo natrehan'ny mpanjakan'ny Asiria ny areny Damaskosy sy ny fananan'ny Samaria. Mpiara-mianatra namana ho tanteraka ny faminaniana mikasika ny anjony firenen'ny Joda noho ny tsy finoana izy ireo. Ijoro fampitandremana ho an'ny firenena lay zaza sy ny anarana zay nomena azy. Ny anarana teo amin'ny kolotsaina Hebreo de tsy mba hapetrapetraka fahatany fa manana heviny ary mazana no misy fiantraikany natanteraka eo amin'ny fiainana zany anarany zaza izany. Indrindra moka Andriamanitra no nanome an'ilay anarana ho an'ilay zaza. Ao amin'ny 15 amin'ny Isaia 9 de zao ny voalaza. De imaona fatratra izy ka hiatra amin'ny Joda ary anafitra sady mbola hisondrotra ihany mandra-pahatongany havozona ary ny fipasany eny andaniny roa dia nenika ny taninao ry Manuela o. 15 amin'ny Isaia 9 dia naniraka olona kany amin'ny teligatao Pilesera Iahaza mpanjakan'ny Joda ka nanao hoe mpanompanao sy zanakao ary mekaraka avonjeo tsy ho azon'ny mpanjakan'ny Siria sy ny mpanjakan'ny Israely zay efa mitsangana iady amiko. Ao amin'ny mpanjaka faharoa 410 ny andininy 7 no ahitantsika n'izany antso vonjy nataony Iahaza izany. Ry mpiara-mianatra namana ny zavatra mampalahelo toy izao. Rehefa niteny Andriamanitra manao hoe tahaka ny tapapororoana ane reo firenena anankiroa atahoranao reo tsy hiatra izany tsy isy an'izany fanafiana omby zany dia tsy niaino an'izany Iahaza fa nalohany nitoditodina kany amin'ny tiligatao Pilesera fahatelo mpanjakan'ny Asiria ary tao anatin'izany rehetra izany de nalainy ny fanaka tao amin'ny tempoly, nalainy ny fananana tao amin'ny fanjakany, nataony fanomezana ho an'ny mpanjakan'ny Asiria io kanefa dia tsy nahasoa azy akory izany rehetra izany. Antso
ho an'ny vaoaka an'andriamanitra am'izao ny faran'izao izay nalefa tamin'ny aza ihany koa tamin'ny fotoan'androny de ny atoky an'andriamanitra afatra mazava no to anatin'ny anaran'ny zanak' Isaia zay mampanantena manome antoka fa tsy hitazapotsiny an'izao toejavatra mampiorory zao andriamanitra fa iditra antsehatra kanefa tsy niverina tamin'i Jehovah ny mpanjaka ary tamin'ny andro nampahoriana azy dia mbola nanao zay nahadiso am' Jehovah ihany iahaza mpanjaka tantara faharotoko valamboroapolo ka ny andininy fa roamboroapolo ry mpiara-mianatra namana ao anatin'izany fotoana manandanja izany indrindra andriamanitra dia miantso atsika tsiraray avy ho fitoerana masina na ho ivon'ny fahamasinina ho an'ny sasany fa vato matafitohina sy vato lampimasolafana koa ho an'ny hafa Isaia 4 ka ny andininy fa 7 eto zany nanakatona ny varavarany ny fitoerana masina fa nyteniny akapo tamin'ny pahatoko kosa ireo nitoetra mahatoky ka nanao hoe aminay andriamanitra mitodika amitsika tsiraray avy ny bokyny Isaia am'izao andro faran'izao iza no ametrahantsika ny fitokisantsika aiza no ametrahantsika ny finoatsika sy ny fanapaha-kevitritsika am'izao andro faran'izao manoloana ny toejavatra sarotra zay iainana ary ao anatin'izany rehetra izany dia mahatonga ny rehetra hitodika eo amin'andriamanitra ve ny faneom-ponoana zay ataotsika tsiraray avy tsy misy tokony atahorana raha matahotra an'andriamanitra isika ary manome antoka antsika andriamanitra fa hainy ny mitantana ny zavatra rehetra na de zay misamboara voara indrindra sy mampiorooro indrindra aza dia manana vahaolana am'izany andriamanitra satria voafeiny ny zavatra rehetra i Joba ao amin'ny bokiny raha mamaky ny Joba 4:20 isika dia miaiky tongotra matanana fa hain'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra efa maro ny tolona natrehan'ny Joba sy ny fanandramana ny lalovany vo tonga tamin'ny tsoakevitra io izy nde raha tsika mandray hery zany andininy anankiray eo amin'ny Joba 4:20 ka ny andininy faharoa manao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao ny andininy fahatelo iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia nilaza zay tsy fantatro aho de zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatra ny saiko tsy hitatsika ny ambadiky ny ampitso aho tsy fantatritsika ny zavatra hitranga fa ny zavatra azo antoka dia voafehin'andriamanitra izany rehetra izany ka tsy misy tokony atahoratsika andeha iaraka ivavaka isika ametraka ny fitokisantsika ho eo aminy misaotra tompo no ny lesona sarobidy zay nitovozinay tamin'ny fanandramany ahaza mpanjakany Joda izay ny antehitra tamin'ny hitany maso ny azo tsapaitanany ka dia niala taminao ny sarangotra tamin'ny mpanjakany Asiria izay nofo ihany ka dia nitondra fahavoazana ho azy izany androany zay manatsoka lesona tompo ampianaro ifikitra aminao zahay tazony mihitsy zay satria raha ny tananay zay mangovotry ny fahotana dia tsy hafikitra anao rehefa manoloana tafiotra sy olana maro samihafa fa rehefa raisinay ny teny fikasanao ivelomanay ka tazominao am'izany zahay dia hatazona ihany koa izany teny fikasana izany ho an'ny tenanay manokana matoky zahay fa ny fotoan-tsarotra zay andalovan'ity mpiaino ity mpijery manaraka ny fandarana ity dia ioarany tsy noho ny heriny fa noho ny fahasoavanao zay ampo am'zara amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana ivavaka amen iroso avy hatrany amin'ny fanantazana ny fanatitry ny sekoly sabata isika ko dia manasanao andray anjara mavitrika am'izany fanompompivavahana izany ary ny tompo dia androtsaka sady ny fitahiny ho anao sy ny ankonanao noho ny fandraisanao anjara am'izany asa lehibe ho fanapariana ny fahatsarany ho an'izao tontolo izao izany feokira zay iarahantsika amin'ny teknisianina no antsika mandravaka izany fotoana sarobidy izany ivavaka ho an'ny fanatitra isika misaotra tompo noho ny fitahina narotsaka ao tamin'ny fiainanay
misaotra noho ny amin'ny fahalalan-tanana zay nomenao anay tsiraray avy, misaotra noho ny fahatokiana zay nambolenao aty anatin'ny fonay ka nahafahanay ny hetsika nanolotra izao fanatitra izao. Ta io zany mba ahavitany anjara manandrify azy eo amin'ny asanao zay midadasika sy manerana ny voan'ny tany. Apetraka feno am-pelantananao ny vavaka noho ny aminaran' Jesosy, amen. De maneo fankasitrahana ary mandray tanana mirary soa ho an'ny mpiaramianatra tsy ankanavaka izay mbola manantena eo ana finaritra aminao ito indray amin'ny fotoana manaraka ireo mpiaramiasa rehetra zay naray anjara androany. Ankasirana any koa ny teknisianina zay tsy nikely soroka nampita ny feo sy ny sary ho lavorary tonga soa taty anatiny tokatranontsika tsiraray avy. Manam-piteny ho tahin'Andriamanitra.